Ry Jesu Kristy Tompo, manome faray be fitiana ianao, izahay anefa dia mazava no mampalahelo azy. Tompo mamindra voamina, Jesu Kristy Tompo, manome fanahy fanazavana ianao, izahay kosa dia mamono ny asany ao anatina Kristy io mamindra voamina. Jesu Kristy Tompo, manome fanahy solovavana ianao, izahay anefindraindray tsy manaraka ny heliny Tompo mamindra voamina. Dia mindra fo amintsika ny Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra amela amin'ny fahatantsika ka hitondrantsika any amin'ny fiainana mandrakizay. Afakely koa isika menakavy hiaraka idera ny voninahitr'Andriamanitra ao am-boky kely takila 3. Anya
aoky sikivavaka ary Andriamanitra ray tompon'ny fahefana rehetra tonina nomezanao any Eliakima fahefana hitondra fanjakan'i Davida no nametrahanao an Jesu Kristy adidy amin'ny Piera zokibe an'ny apôstôly amin'ny fanorenana amin'ny fanjakanao ko engane ny fanahinao masina hanome anay ny fahasoavana ankatoavanay an'ireo mpiandraikitra voafidinao sy arahanay miasa amin'ny hatrany amendrika anay ho anisa amin'ny fanjakanao. Fanozanako lay tokana no natsanganao ho mpisorona mandrakizay ko engane ireo nofidinay ho mpanao raharaha masina sy ho mpizarazara ny sakramentanao mba hatotosa antsakany sy andavany ny raharaha masina nankinina amin'ny alalan'i Jesu Kristy zanakao tomponay izay Andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao amin'ny fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Fanambarana ny tenin'Andriamanitra. Hoenontsika voalohany ary izao nivaky teny masina voalohany nalaina tao amin'ny bokyny Isaia mpaminany ao amin'ny toko 2:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20 apetraka eo antsorony ny fanalahidany ny tranon'i Davida. Izao no lazain'ny tompo any Sobina lehiben'ny ao an-dapa. Roaiko ialeo amin'ny fitoeranao ianao, ahongan'ny tompo amin'ny raharahanao ianao, ary izao no hitranga amin'izany andro izany. Iantso ny mpanompoko aho dia Eliasima zanaky Elkiasa, ka ampiakanjoko azy ny akanjo vitanao, ampanaoviko azy ny sambo adinao, apetraka eo ampelantanany ny fahefanao, dia ho tonga ray izy amin'ny mponinao Jerosalema sy amin'ny taranaki Joda. Apetraka eo antsorony ny fahalalahidiny ny tranon'i Davida, ka moa izy tsy hisy andrindrina, andrindrina izy tsy hisy amoa. Atsatoko toy ny fantsika amin'ny toerana mafy izy, ka anjary sezam-boninahitra ho an'ny ankonandrainy. Izany ary ny tenin'ny tompo. Ny salamo 7:30 no raisitsika andraisana ny tenin'Andriamanitra. Ampiarahantsika amin'ny saskira. Andriamanitra nitoko ka tsy misy atahorako, Andriamanitra niraiko, Jesosy zanany no zokiko. Satria anao mihaino ny tenin'ny vavako, miantsanao eo anatrehany anjely aho, miakoka mitodika ny tempolinao.
asehonao lehibe ny anaranao sy ho ambony voary rehetra ny teninao andriamanitranoto hitoeka tsy misy atahora andriamanitranoto rehefa miantso ao mamaly anao sy mampitombo hery ato amiko avy ny tomboka miondrika amin'ny iva ny miavina kosa taony tazan-davitra manrak'izay ny fitiavanao ry tompo aza tsatra ny efa taony tananao andriamanitranoto hitoetra tsy misy atahora andriamanitranoto Jesus zanany nozohiko vaky teny masina faharoa taratasiny masin-dapoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma nalaina tao amin'ny toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby telopolo avy aminy sy noho izy ary ho azy ny zavatra rehetra ry kristianina havana endre lalina tsy manam-paharitana ny fahendrena mampahaizan'Andriamanitra tsy azo fatarina ny fitsarany ary tsy takatra ny saina ny lalany fa izy moa no nahalala izay hevitro ny tompo ary zovo no mpanolotsaina azy sa iza no manome azy aloha mba ahazoan'ny valiny zany avy aminy sy noho izy ary ho azy ny zavatra rehetra eny izy aneo miamboninahitra mandrakizay amen izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ne Andriamanitra ianao no Piera ary omeko anao ny fanalahidiny ny fanjakan'ny lanitra evanjely masina nosoratany masinda Matio nalaina tao amin'ny toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo vaovao mafalo antsika zany iaraka hitsangana itsika andredona ny aleloia Alleluia sy fahamarinana ary fiainanao ny tompo tsy misy olona mankany amin'ny raha afa-tsy amin'ny alalako alleluia alleluia Antiwe
antsika menakavy any tompo evanjely masina nosoratany masinda Matio tamin'ny zany andro zany no ny tonga tany amin'ny faritany atao hoe Sezariany Filipy Jesoa dia nanontany ny mpianany hoe ataony olona ho iza moa ny zanak'olona ary hoy izy taminy ny sasa manao hoe Joan Batista ny sasany Eli ary ny sasany Jeremia na ny anankiray amin'ny mpaminany dia hoy Jesoa taminy fa ianareo kosa ataonareo hoy izao namaly Simona Piera ka nanao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona dia namaly Jesoa ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona zanak' Joany fa tsy ny nofamandrano nanambara izany taminao fa ny raiko izay any an-danitra ary izao milaza aminao fa ianao no Piera vato ary eo ambony zany vato lampy zany no anorenako ny egliziko ary ny vavadiny afobe tsy haresy azy omeko anao ny fanalahidiny fanjakany lanitra ka izay rehetra ho fehezanao ety an-tany dia ho voafeha any an-danitra ary izay rehetra ho vahanao ety an-tany dia ho voavaha koa any an-danitra ary tamin'izay dia norarany ny mpianany tsy ilaza amin'ny olona fa izy no i Kristy izany ary ny teny ny Tompo ry havana ankoatr'izao fahasoavana noho ny fanamasinana reto diakra 12 ho pretra ary ny finosony reto 7 mirahalahy ho amin'ny laharana mahadiakra dia eo ihany koa araky ny voalaza teo ireo pretra zoko mankalaza ny 15 taona na pretra azy zany hoe tombolamena sy ny 15 taona na pretra noho izany dia soratsika Andriamanitra amin'ny fahasoavany atobany amintsika isan'andro. Ny tenin'Andriamanitra izay naroso tamintsika teo indrindra ny evanjely dia ilay antsoina mahazatra hoe ny fiekepinon'ny Piera sy ny fametrahana azy ho laharana voalohany eo amin'ny fiangonana izay naoriny Kristy. Io fiekepinon'ny Piera io dia mifototra amin'ny fanontanian'i Jesosy Kristy hoe iza ho anareo. Dia mipetraka amintsika koa io fanontaniana io ankehitriny hoe izy Jesosy Kristy ho antsika.
raha ny zavatra hitantsika teo a ho an'ny olona tsy tena nanara-dia akaiky an' Jesosy Kristy dia olo malaza ary olona fantatry ny olona rehetra i Jesosy Kristy. Tany amin'ny tanina be azy moa tany amin'ny tanina be an' Jesosy Kristy ara dia ny fahafantarana azy eto ivelany fotsiny no fahalalan'ny olona azy, zany hoe ireo mpiara-monina aminy ny fianakaviany. Voalaza ao amin'ny evanjely masinda Matio ao amin'ny toko 7:20 dia ny 4:7 ka hatramin'ny 9:20. Zany hoe ho an'ny olona tsy tena akaiky an' Jesosy Kristy dia olona fantatra eto ivelany fotsiny izy ary ny eto ivelany mahakasika azy no fantatra. Ohatra zao hoe tsy io ve le zanaky ny mpandrafitra tsy io ve le zanaky Maria, dia gagy ny olona mahita ny fahendreny sy ny fahalalany ary ny hery ao anatiny. Ankoatran'izay dia nilazan'i Jesosy Kristy io dia tsy nijanona fotsiny teo amin'ny fiarahamonina fa tonga nipakatra ny apotitrofo ny mpanjaka mihitsy azy, dia Herôda mpanjaka zany, any amin'ny toko 7:20 ny 1 sy 2. Satria Herôda dia voalaza mazava tsara fa hoe efa nalaza loatra Jesosy Kristy ka fantatry Herôda fa saingy no heveriny fa i Joany Batista. Dia eto amin'izay ary Jesosy Kristy manontany ny mpianatra, iza ny fahalalan'ny olona? Dia samy miteny izy ireo hoe ianao nge Joany ny fahalalan'ny olona anao satria Herôda nafantatra azy hoe Joany io izy Herôda. Ianao nge Elia, olo malaza zany Elia mpaminany zany no navita nandatsaka afo avy any an-danitra, navita fahagagana maro, nampitsangana tamin'ny maty ary nampitombo ny kely teo am-pelatanan'ny olona afaka ny aina nandritra ny fotoana maharitra. Dia ny sasandreo ianao nge Jeremia, zany hoe ilay mpaminany ny aritra ny mafy noho ny fitoriana ny vaovao mahafaly, noho ny fitoriana ny finoana na anankiray amin'ny mpaminany. Noho izany ry havana, raha tsy tena akaiky an' Jesosy Kristy dia mahafantatra azy eto ivelany fotsiny dia mipetraka olo malaza izy. Noho izany ireo tsy tena nanara-dia akaiky an' Jesosy dia tsy tena mahalala azy afa-tsy ny eto ivelany izay fantatry ny olona rehetra ihany. Fa ho an'ny mpianatra kosa, izany hoe ireo olona ny fanerasera akaiky taminy dia nahalala hoe iza marina izy. I Piera ny solotenany izy rehetra namaly hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Io fekempinoan'ny Piera io no fekempinoana tena marina mahakasika an' Jesosy Kristy. Tsy resaka saina amam-pahalalana na fianarana noratovina nahaizan'ny Pieran'io, satria na i Piera aza nge olona tsy nandio fianarana, olona mpanjony ny asany, ary voalaza zany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4:7-20 hoe olona tsy nandio fianarany Piera, saingy ny fony ny fitiavany afaka nahafantatra an' Jesosy Kristy satria Andriamanitra no niteny taminy, Andriamanitra no niteny tamin'ny Piera araka ny tenin'i Jesosy hoe tsy nofo aman-draha no nanambary zany taminao fa ny raiko zany an-danitra. Izany hoe ny ray mihitsy ny nanambara ny mahakasika an' Jesosy Kristy tamin'ny Piera. Ary io ilay vavaka nataon'i Jesosy Kristy any amin'ny evanjely masinda Matio toko 1:15 hoe misaotra anao araiky tompony lanitra sy ny tany. Fa nanafiny zany tamin'ny endry sy ny besainy ianao ary nanambary zany kosa tamin'ny tsopo sy madinika. Noho izany ry havana, ny fahalalana ny misterin'Andriamanitra dia miainga avy ao anatin'ny fotsika
miainga avy ao anatin'ny fifandraisantsika sy ny fifaneresa-rantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny sakaramety isan-karazany amin'ny fanatonantsika azy, ary indrindra amin'ny fotsika madio tsotra afaka mandray tsy ankolaka ny vaovao mahafaly, ary amin'ny fijoroana ho madinika tsy mizaozao fa manaiky sy manetry tena. Izany hoe fantatry Piera amin'ny tena maizy azy Jesosy Kristy satria Andriamanitra no nanambara azy taminy. Fa maninona moa Piera no nahazo an'io fanambarana io? Satria araka ny voalazako teo, tena nanara-dia akaiky an Jesosy Kristy izy, ary io fekempinoan'ny Piera io no medelim-pinoana ho antsika kristianina rehetra tsy akanavaka. Ry havana, ny olona tena manam-pinoana toa an'i Piera no omena andraikitra ihany koa eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy no nanome azy io andraikitra io. Rehefa avy niaiky i Piera hoe ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra velona, dia niteny taminy Jesosy Kristy akoatran'le hoe ianao ny Piera ary eo ambonin'izany vatolampy zany no anorenako ny egliziko, dia ozy hoe omeko anao izy izy ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra. Zay no andraikitra nomeny Jesosy Kristy amin'ny Piera no izy olona manam-pinoana mifikitra tanteraka amin'Andriamanitra. Inona le hoe fanalahidy? Le fanalahidy io ny tena mahateny azy, tsy mety raha hoe lakile, satria Andriamanitra misy an'izany hery zany hoe tompony lakile. Fa tsy mety le hoe lakile, satria ny lakile dia natao any dinatrano, any dinatrano, zay ny lakile zay, noho ny fandriam-pahalemana atahorana. Fa le fanalahidy no mifandraika amin'ny dikateny amin'ny teny Hébreo. Ny atao hoe lakile amin'ny teny Hébreo dia ataony hoe mafteah, mafteah, avy amin'ny mahatohateny hoe patah, dikany hoe patah dia hoe manokatra, manokatra. Ka ny mafteah dia hoe fanokafana, zany hoe fanalahidy. Io zany no andraikitra nomeny Jesosy Kristy an'i Piera, mamoha ny fanjakan'ny lanitra. Io no andraikitra zay nomeny Jesosy Kristy an'i Piera. I Piera no olona mitondra ny olona rehetra makany amin'ny fanjakan'ny lanitra. Andraikitra nankinina tamin'io satria sady manam-pinoana izy no manana fifandraisana lalina amin'Andriamanitra amin'ny Jesosy Kristy. Inona ary io le hoe andraikitra mitondra ny olona rehetra, mamany lanitra idira ny olona rehetra. Tsy inona fa amin'izao androntsika izao eo amin'ny fiangonana dia ny sakaramety isan-karazany eo anivon'ny fiangonana. Misy firy ny sakaramety fito? Misy fito le izy. Ireo sakaramety eto anivon'ny fiangonana dia natao ahazahoantsika ny fiainana mandrakizay ny lanitra, ny fitoriana ny vaovao mahafaly, ny fiarahan'ny vavaka, ny sakarametan'ny fampihavanana, ny sorona masina, zany rehetrarehetra zany ry havana no fanalahidy mitondra makany amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary lazaiko anareo Jesosy Kristy ao amin'ny soratra masina dia nitenin'ny olona rehetra hoe aviana araka, zany hoe arao aho ka zay ataoko no ataovy. Ao amin'ny soratra masina nefany misy olona anankiray ihany no niteneniny Jesosy Kristy hoe arao iny olona iny,
dia tamin'ny andro ny alaka misy masina rehefa amorona ny eukaristia Jesosy Kristy dia niteny tamin'ny mpianany mandehana ianareo makany an-tanàna dia hifanena amin'ny lehilahy anankiray mitondra siny misy rano avy natsaka zany arao iny olona iny ka zay hidirany no hidiranareo ihany koa fa maninona ary io olona io no nasainy Jesosy Kristy arahana akoatra ny fanarahana azy ny antony dia izao ny lehilahy ho an'ny jody ho any an'ny Palestina tsy mba matsaka fa ny vehivavy matsaka eto amintsika ilaina lehilahy matsaka satria bidon jaune no atsakaina any Palestina zany ny vehivavy ny matsaka ka raha lehilahy no mitondra siny feno rano ny dikan'izany tsy olona afaka io fa mpanompo io dia nasainy Jesosy Kristy narahany olona io inona ny dikan'izany olona sady manompo manetry tena no mitondra ny hafa any amin'ny eukaristia zay nasainy Jesosy Kristy arahana noho izany ry havana tsy maintsy manana toe-tsaina mpanompo ary tsy maintsy mitondra makany amin'ny eukaristia olona sahala amin'izany arahana dia zay le hoe inona ary ilay mitondra makany amin'ny fanjakan'ny lanitra dia ny toe-pon'ny olona mpanaradian'i Jesosy Kristy manompo sy manetry tena ary mitondra eo amin'ny eukaristia ahatonga antsika mendrika an'Andriamanitra fa moa ary ve zany Piera zay nomena an'izany andraikitra lehibe izany olona fanaperana olona tsy manatsiny ary tsy manan-kilema jerevantsika ny toetran'ny Piera ary araky ny voalaza ao amin'ny evanjelina Masinda Matio satria io olona io no nomena ny fanalahidy manokatra ny lanitra ary mitondra antsika rehetra makany amin'ny Jesosy Kristy dia olona sahala amin'izany no jerevantsika ny toetrany voalohany indrindra vao nahitan'i Jesosy Kristy io tonga dia nandao ny aratony niaraka tamin'izay ka nanaraka azy zany hoe resy lahatra tanteraka amin'ny fiantsoana azy ka namela ny zavatra rehetra ary nanaradian'i Jesosy Kristy zao anefa rehefa nandalo ny fiainana ndre mandeha nandeha teny ambony rano Jesosy Kristy dia niteny koa Piera hoe mba hoetoeny aminao makeny ambony rano ary avy io izy Jesosy dia nandeha teny ambony rano Piera rehefa namely nefa nitsodrivotry ny fiainana dia niletiky Piera efa nazavaintsika teto io tamin'ny farany dikan'izany ry havana na dia nanam-pinoana na dia nanara-dia tsisy fepetrany Jesosy Kristy ary Piera mbola narefo ny finoany tsy fanaperana ny finoany fa rehefa nandalo zavatsarotra dia mbola nisalasala ka nahatonga ny Jesosy Kristy ny teny hoe ry kely finoana nahoana no misalasala ianao manarak'izay dia voalaza ihany koa ao amin'ny evanjely fa hoe i Jesosy mihitsy no niteny any Piera hoe mandehanao hivoko ry Satana fa tsy mihevitra araka an'Andriamanitra ianao fa mihevitra araka ny olombelona ny Satana teny aramean izy io na teny hebreo mitovy ny dikany dia hoe manohitra ny sitrapon'Andriamanitra nisy fotoana ihany koa ny lalovan'ny Piera ry havana na dia tsy natandamba ary izy nanaradian'i Kristy nisy fotoana narefo ny finoany ka tsy ny sitrapon'Andriamanitra ny teny ho tanterahana fa ny ao anatin'ny sainy ka nahatonga ny Jesosy ny teny azy hoe mandehanao hivoko irylay manohatra ny sitrapon'Andriamanitra zany hoe maka toerana mampianatra anao ary alay fitahaka ny zavatra zay ataoko akoatran'izay rehefa niova taretany atapy tendrombohitra Jesosy dia faly
amin'ny voninahitra izay nisy teo amin'i Jesosy Kristy dia tsy te hiatrika amin'ny fiainana andavanandro izay tokony hatrehana ka nahateny hoe tsy maninona vera amin'ny toetra titsika dia anao naitelo zany hoe mety variana ihany koa amin'ny zavatra izay mandalo ao anatin'ny fotoana fohy na dia voninahitra isehoany voninahitr'Andriamanitra ary zany. Ankoatran'izay io Pierre io ihany koa dia olona zay efa vizaka sy valaka ny mamindra fo satria nanontany an'i Jesosy Kristy izy ozy izy hoe ory Jesoa diso impiry tamiko ny rahalahiko ny tokony hamela azy hatramin'ny impito ve? Dia ozy izy Jesoa hoe za tsy miteny aminao hoe hatramin'ny impito efa enjana kosa aloha zany hatramin'ny impito zany dia impito anao no misy olona manao atsona aminao dia impito anao mamela azy tsy efa ampy kosa ve zay ozy izy Jesoa hoe za tsy miteny anao hatramin'ny impito fa hatramin'ny impitopolo fito zany hoe isa tsy tapesipesenina. Olona mety reraka ihany koa amin'ny asiparana ataon'ny hafa. Ankoatran'izany dia olona nandahan Jesosy Kristy intelo noho ny tahotra sy noho ny fijeriny manodidina. Ry havana, tsy nahary toriadiny ray akory ihany koa izy io niara-mivavaka tamin'i Jesosy Kristy. Zany rehetrarehetra zany tsy hoe afaliana ta hitantara ny fahalemen'ny Pierre akory ry havana fa izao niantsolona Jesosy Kristy tsy niantsolona fanaperana tsy niantso anjely akory fa olona manana fahalemena na dia resy lahatra aza amin'ny fanarahan-dian'i Jesosy Kristy. Tsy niantsolona fanaperana, tsy niantsolona tsy manan-kilema, tsy niantsolona anjely no nofidian'Andriamanitra fa isika rehetra eo amin'ny toetra misy atsika no nofidian'Andriamanitra. Zavatra mety mitranga raha ny tantaran'ny famonjena. Olona mety manana fahalemena ohatra amin'ny resaka fisotrotoka. Ino hoe zay fantatsika rehetra fa zay novonjen'Andriamanitra dia olona mamitapona dia mandeha zay. Zavatra mety mitranga zany fa tsy zany akory no tsy ahafahana miova amin'ny fahalemena. Mety manana fahalementsika fa tsy tokony toetra amin'ny fahalemena fa afaka miova amin'izany toetra zany. I Moizy ohatra olona tsy nahay ny teny fa olona le ataon'ny vazaha hoe mibegaye le reny nefany nofidian'Andriamanitra na nanda azy indimy azy dia nofidian'Andriamanitra. Eo ihany koa ohatra Gideon zay natsoan'Andriamanitra hanafaka ny Israely tamin'izany fotoana zany olona sary tahotra ary sary kenatra. Eo ihany koa Jeremia mpaminany olona tanora loatra. Noho izany ry havana, sahala amin'ny Pierre tsy nifidy olona lavorary Andriamanitra, tsy nifidy anjely Andriamanitra fa isika rehetra no fidian'Andriamanitra amin'ny toetra mahizy atsika. Saingy isika ireny olona ireny zay manana ny mahizy azy no antsoan'Andriamanitra mba tsy hirehareha amin'ny fiheveran-tena ho masina, mba tsy hirehareha amin'ny fiheveran-tena zavatra noho ny hafa. Ry havana, nofidian'Andriamanitra tsika amin'ny toetra mahizy atsika mba hahatonga atsika hiankina tanteraka amin'Andriamanitra fa tsy hiankina amin'ny herintsika. Mila vavaka zany, mila mifampivavaka tsika. Izany ry havana nahatonga an'i Jesosy Kristy niteny tamin'ny masin-dà Pierre ao amin'ny evanjeliny masin-dà Luka toko 2:20 hoe ry Pierre, mangataka ho anao aho mba tsy hangozohozo ny finoanao. Mila mivavaka tsika ry havana ary mifampivavaka mba hijora amin'ny fahamasinana satria tsy niantsolona lavorary akory Andriamanitra. Ry havana,
ny olona tena mifanerasera amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny vavaka no manam-pinoana. Ary izay manam-pinoana no omena andraikitra hitondra ny hafa any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy vita amin'izao zany, fa mila fifanohanana am-bavaka ka aokisika hifampivavaka. Mivavao anay mpirehetranareo mba hitombo finoana salamasin-drapery zahay ary hatarika olona maro ao amin'ny Kristy. Ho tanteraka anie zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Zava-dehibe ao anatin'izay fiainana ny finoana izay zany ny vavaka, ka tsy ho an'ireo izay hoe anaradiany Kristy ihany no Credo in un Deum, Patre omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium, et divisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, eum de Deo, lumen delumine, Deum verum, de Deo verum, celitum non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sum, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, recepite celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum veturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erediris, et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi, qui cum Patre et Filio simuladoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptismam,
indemisione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam veturi seculi. Dia iroso eo amin'ny litorzian'ny fanamasinana diaka raha tsika zao a anomboantsika azy ny hira masino ary tsairy avy any an-danitra ny tsirom-pahazavanao ka toy ny mahazatra antsika ny andininy voalohany dia natokana ho an'ny vehivavy, ny andininy faharoa ny lehilahy ary ny fahatelo kosa iarahantsika mianakavy dia mivahana tahaka izany hatrany a manam-pavita amin'ny farany. esorona ny sarotsika
mantsony ray aman-dreny monseigneur vicaire général ary zao a ny anaran'ireo zay hoamasinina manatonary afaka mipetraka sika ianareo amasinina ho diacre frère Rakotamanana Jean Etienne. Frère Arandriamaro Daniel Marie. Inty aho. Frère Aralaefatra Jean Bosco Fensou. Inty aho. Frère Andriarmanana Andonantenaina Finoana Charlène. Inty aho. Frère Arandrianandrasana Félicien. Inty aho. Frère Ravelonantoandro Handriniaina Rodolphe. Inty aho. Frère Koutiniaina Fodé Frankly. Inty aho. Frère Coutoarson Toudjonirina Alain Joël. Inty aho. Frère Tahirniaina Sante Fezuro Victorien. Inty aho. Frère Menzanar Richard Jean-Marie. Inty aho. Frère Randrianarsu Angelo Carole. Inty aho. Frère Radimiarsu Raymond. Inty aho. Frère Ratujunilaina Menzanar Olivier. Inty aho. Frère Manda Miranzo Angelo. Inty aho. Frère Koutzanani Rouvaniaina Tudi Colomban. Inty aho. Frère Razafmani Charzaka Tanteraka. Inty aho. Frère Rakutunarivo Orcle. Inty aho. Frère Radim Manantsu Jean Jésus. Inty aho. Frère Zanzatov Kuluina Rindanantenaina Marie Honoré. Inty aho. Manatuna ianareo amasinina ho pretra. Diacre Andriamanambonina Enso Nirina Landry. Inty aho. Diacre Njaranirina Jocelyn. Inty aho. Diacre Andriamanatenaso Jean José. Inty aho. Diacre Andriamarmanana Jano Eugène. Inty aho. Diacre Anjakatina Odilon. Inty aho. Diacre Tudumanana Jean Roland. Inty aho. Diacre Tsilavitso Mahenina Diamant. Inty aho. Diacre Andrianampianina Riantso Mantery. Inty aho. Diacre Andrianarvony Tainjanar Stéphane. Inty aho. Diacre Avonjoniaina Solonjanal Fleuris. Inty aho. Diacre Randriamalala Handry Vonina Gérard. Inty aho. Diacre Andrianiaina Venceslas. Inty aho. Diacre Randria Samanana Ruffin Bruno. Inty aho. Diacre Kotondraso Jean Fidèle. Inty aho. Diacre Randriamad Nirina Eli.
inty aho. Diakra Randriamanarivo Tsinjoniaina Régis. Inty aho. Monseigneur Ray Malala, miangavy ianao ny fiangonana masina reny malalatsika, hanamasina reto avatsika reto ho diakra sy ho pretra. Fantatrao ve fa mendrika izany izy ireo? Araky ny famotorana natao tamin'ny vahoaka kristianina sy ny fiangavian'ireo nanofana azy, dia azoko lazaina fa mendrika izy ireo. No ny fitahin'ny Tompoandriamanitra sy Jesu Kristy mpamonjy atsika, dia vidinay ho diakra sy ho pretra reto avatsika ireto. Isaorana yane yanaram tupu. Alleluia, alleluia. Isaorana yane yanaram tupu. Alleluia, alleluia. Angilatsofina ary isika mianakavy amin'ny fampianaran'ny eveka izay mitodika amintsika vahoaka kristianina ny amin'ny mahambony izao lahara-pisondrotana mahadiakra sy mahapretra izao. Ry kristianina havana, reto avatsika ireto dia faharoso hamasinina ho diakra sy ho pretra izao, ka tombany sy dinio fa avy tokoa ny laharana isondrotany ao amin'ny eglizy. I Kristy mpampianatra sy mpisorona ary mpiandrondry ambony indrindra no topoiny, ary ny fanompony azy no mampiorina lalandava ety an-tany ny vatan'izy Kristy, zany hoe ny eglizy, ho vahoaka an'Andriamanitra sy ho tempolo mifanahy masina. Ireo pretra sy diakra atao mpiombona amin'ny mampisorona ny eveka dia ho voatokana hitory ny evanjely, hanamasina sy hamahana amin'ny vahoaka an'Andriamanitra, indrindra eo amin'ny sorona masina lahady. Amin'izany asa rehetra izany, engane Andriamanitra hanampy azy hiezaka mba ho hitanareo fa tena mpianatra ilay tsy tonga ho topoina fa tonga hanompo. Tumpuo tiau tajavina anau isitaka tiavu nunari tumpuo izao kosa ary dia mitodika amin'izay ho amasinina iroso amin'ny lahara-pisoroana mahadiakra sy mampretra ny fampianarana entin'ny ray aman-dreny. Ianareo kosa ry zanako malala, aroso eo amin'ny laharany diakra. Efa nanome ohatra anareo ny Tompo, ka ingane ho tonona taony no ataonareo koa. Ho diakra ianareo, zany hoe mpanao rarahan'i Kristy, lay nilatsaka ho mpanompo teo anivo amin'ny mpianany, koa hatanterao amin'ny fotokoa ny sitrapon'Andriamanitra, manompo amin'ny mpitiavana, ary toy ny anomponareo an'Andriamanitra no anompo ny olombelona amin'ny kafaliana. Ary tsy misy afaka hanompo tompo roa, koa fantaro fa zay mety ho falotona na fitsiriritan-karena dia fanompon'Andriamanitra tsy izy. Koa ianareo dia sahala amin'ireo nofidin'ny apôstôly fahiny iandraikitra ny fiahinany ory sy ny mahantra, ka tokony olona tsara laza, eniko ny fanahy masina ary feno fahendrena. Aoka ianareo hifototra sy hiraikitra amin'ny finoana, ka adio sy tsy ho azo kianina eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olombelona. Araka ny toetra mendrika ny mpanao rarahan'i Kristy sy mpizarazara ny fanomezan'Andriamanitra, aza mety avily hiataka amin'ny fanantenan'ny evanjely,
fa tsy toky no mpiainy fotsiny ianareo fa ho mpitory azy koa. Tana amin'ny fanahy madio ny zavatra masina momba amin'ny finoana, ary asehoy amin'ny asanareo ny tenin'Andriamanitra torianareo. Amin'izay ny vahoaka kristianina vilomin'ny fanahy masina anjary fanatitra madio ankasitrahan'Andriamanitra, ary ianareo kosa rehefa hitsenan'ny tompo amin'ny andro farany homendrika azy iteny hoe tsara izany ry mpanompo tsara sy mahatoky, miara-mifaly amin'ny tomponao. Andatuna di hoteli masina, andatuna di hoteli nizira, faizinu nanumeni afalina, wandenuni fukusini saibisa, andatuna mivantana amin'ireo voninay roa soporehetra indray ary zao ny fampianarana entondray aman-dreny maneho amintsika fa i Kristy tokoa no mpampianatra azy ireo. Ianareo kosa ry zanaky malalanay, aroso amin'ny laharany pretra, anatotosa ny adidy masina momba amin'ny fampianarana amin'ny anarany Kristy mpampianatra eo amin'ny anjara toerana misy anareo. Ambarao amin'ny olona ny tenin'Andriamanitra efa niraisinareo ankafaliana, ataovy masaka an-tsaina ny lalàn'ny tompo, ka eno izay vakinareo, ampianaro izay enonareo, ary arao izay ampianarinareo. Engany ny fampianaranareo ho sakafo mahavelona mivoaka an'Andriamanitra, engany ny anitra avy amin'ny toem-piainanareo ho afinaretana ho an'ireo mihinana Kristy. Amin'izay ny teny ataonareo sy ny ohatra asehonareo no andrafetanareo ny eglizy tranon'Andriamanitra. Fidy ai tudo itunda famute, e vau faly ambara erantany. Kuni fana mibitsika hoe, reto misy olona tokany mahoay, tiako sy tendreko amodiny ho lara-pisoronana ambony ny mampirehetra adidy totosain'ny reto voantso zany ka hoenotsika ny anatry ny ray aman-dreny. Adidy ho totosainareo koa ny anamasina ny olona ao amin'ny Kristy, satria anisan'ny raha masina ataonareo ny mandavorary ny sorona ara-panahy ataon'ny mpino atambatra amin'ny soron'ny Kristy, izay atolotra tsy alatsadra avy amin'ny tananareo eo amin'ny hotely amin'ny fankalazana amin'ny mistera masina. Koa dinio tsara ny raha ataonareo, ary ataovy mifanendrika amin'izany ny tem-piainanareo. Mankalaza ny tompo maty sy nitsangako velona ianareo, ka mily fosa amolaka ny tenanareo tsy ho azo amin'ny fahazaran-dratsy, fa izotra amin'ny fiainam-baovao. Amory vahoaka ho an'Andriamanitra ianareo, ka hanao batemin'ny olombelona,
amela fahotana amin'ny anarany Kristy sy ny Eglizy amin'ny sakramenta amin'ny fivaloza, anamaivana amin'ny fijaliana marary amin'ny fanosorana masina, hitantana ny fomba-pivavahana, hanolotra fiderana mampisaorana ary vavaka amin'ny fotoana samihafa isan'andro, ka tsy ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra ihany fa ho an'izao tontolo izao koa. Koa tsarovy fa teo amin'ny olombelona ianareo nitsongaina ary notendrena ho solotenany amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Koa amin'ny kafaliana tsy mety lefy sy amin'ny fofeny fitiavana anatanterahana ny rarahan'i Kristy mpisorona, ary aza izay soanareo no katsahana fa izay an'i Kristy. Navokana tompo mpiara-miasamy, olo namorany ireo tsy ambaraterony, reko ny fanahy bibitsika hoe, reto misy olo natokany mba ho ahy, ikosity andreko amonjy ny olo, aokizy ireo hovononande, hovononande. Anjara toeran'ny pretra ihany koa ny manampy ny eveka amin'ny asa sahaniny ho tena Kristy mpiandry ondry. Zay no hainotsika izao. Farany ry zanakay malalanay, hiantsoroka ny rarahan'i Kristy filoha sady mpiandry ondry ianareo eo amin'ny anjara toeranareo, koa miraisa amin'ny eveka ary maneke azy, mieza anangona ny mpino ho fianakaviana iray, ahafahanareo mitantana azy akany amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Kristy ao amin'ny fanahy masina. Ataovy eo ambany masonareo mandrakariva ny ohatra nomen'ilay mpiandry ondry tsara, izay tsy tonga mba ho topoina fa tonga mba hanompo ary hitady sy hamonjo ny very. Naniraka ny tompo nanafatra hoe, ataovy tonga mpianatro ny olona rehetra, reko ny fanahy bibitsika hoe, reto misy olo natokany mba ho ahy, ikosity andreko amonjy ny olo, aokizy ireo hovononande, hovononande. Raha sarotra sy mila fandavatena lalina no miandro re zay maniry roso diakra, ka ho antanontaniany ray aman-dreny mivantana izy ireo ho fotompitoron tsara raha to tena folakevitra marina tokoa andray zany raha masina izany. Ianareo anaka maniry roso diakra, tsy niterena tsy nivozonana, ary zao lalana izoranareo zao tsy miafina aminareo fa naraikitra tsy hanorenana tokantrano, mba ho famantarana ny fitiavanareo ny vahoaka an'Andriamanitra sy ho fankerezana anareo ho afaka ity azy bebe kokoa, ary ho loharano misy asany manokana ampavokatra ny asanareo amin'izao tontolo izao, satria rehefa entany ny fitiavana ny Kristy tompo ianareo ka mahafoy tena tanteraka tsy hanorina tokantrano, dia tena voatokana ho an'i Kristy amin'ny fomba vaovao sady ambony tokoa, ka mora miraikitra aminy amin'ny fotsy miefitrefitra sy mora afaka miasa tsy voatsembatsembana ho an'Andriamanitra sy ho an'ny olombelona, ary mora manatotosa ny fanomezana avy any an-danitra. Koa amin'izany ianareo amin'ny toetranareo sy ny fiainanareo ho famantarana ahitana fa Andriamanitra no tokony ho tiavina mihoatra ny zavatra rehetra ary amin'ny zava-mitranga rehetra. Noho izany ary alohan'ny androsonareo amin'ny laharan'ny diakra, tokony ariarinareo amin'ny vahoaka fa tapa-kevitra ianareo handray izany raharaha zany, ka noho ny fanjakan'ny lanitra sitrakareo ve ny tsy hanorina tokantrano
ho famantarana eo anatrehan'Andriamanitra sy ny eglizy fa voatokana ho an'ny Kristy ny fiainanareo mba hanomponareo an'Andriamanitra sy ny olombelona hatramin'ny farany. Engane izy tompo hanampy anareo haharitra amin'izao fikasana masina izao. Ary sitrakareo koa ve ny voatokana hanao ny raran'ny eglizy ka hametrahako tanana sy handray mifanomeza amin'ny fanahy masina? Sitrako izany. Sitrakareo ve ny hanatotosa ny raran'ny diakra ampitiavana sy fanetretena ka hanampy sy hampandroso ny vahoaka an'Andriamanitra? Sitrako izany. Sitrakareo ve ny hitana amin'ny kitsim-po ny mistera momba amin'ny finoana araka ny tenin'ny apôstôly ary hitory izany finoana izany amin'ny teninareo sy ampiseho azy amin'ny asanareo araka ny evanjely sy ny lovatsofina hifandovana ao amin'ny eglizy? Sitrako izany. Sitrakareo ve ny ampifanaraka mandrakariva ny tempenanareo amin'ny ohatra nomeny Kristy ka hiandraikitra ny vatany sy ny rahany anareo amin'ny hôtely? Sitrako izany. Arengany Andriamanitra hanampy ahy. Dia manantona ny veka tsirairay ireo voafidy mandoalika eo anoloany finy tanandroa amin'ny tanandroa anehoana ny fifanomezatoky a eto indrindra no manomboka ny fiainana sy fankatoavana ny fanekena masina atao amin'ny fiangonana ho an'ny mpandrarara masina rehetra. Karol, mametoky venao fanaja sy anaika zay andimby ahy. Menja, mametoky venao fanaja sy anaika zay andimby ahy. Mametoka monseigneur. Raymond, mametoky venao fanaja sy anaika zay andimby ahy. Mametoky aho monseigneur. Victorien, mametoky venao fanaja sy anaika zay andimby ahy. Olivier, mametoky venao fanaja sy anaika zay andimby ahy. Mametoky aho monseigneur. Alain, mametoky venao fanaja sy anaika zay andimby ahy. Mametoky aho monseigneur. Angelo, mametoky venao fanaja sy anaika zay andimby ahy. Mametoky aho monseigneur. Joseph, mametoky venao fanaja sy anaika zay andimby ahy. Mametoky aho monseigneur. Tudi, mametoky venao fanaja sy anaika zay andimby ahy. Mametoky aho monseigneur. Rodolphe, mametoky venao fanaja sy anaika zay andimby ahy. Mametoky aho monseigneur.
Judicaël, mametoko venao fanaja sy anakasy zay andimbia. Manome toky aho monseigneur. Félicien, mametoko venao fanaja sy anakasy zay andimbia. Manome toky aho monseigneur. Joseph, manome toky venao fanaja sy anakasy zay andimbia. Manome toky aho monseigneur. Charlot, manome toky venao fanaja sy anakasy zay andimbia. Jean, manome toky venao fanaja sy anakasy zay andimbia. Manome toky aho monseigneur. Bosco, manome toky venao fanaja sy anakasy zay andimbia. Manome toky aho monseigneur. Honoré, manome toky venao fanaja sy anakasy zay andimbia. Manome toky aho monseigneur. Daniel, manome toky venao fanaja sy anakasy zay andimbia. Manome toky aho monseigneur. Etienne, manome toky venao fanaja sy anakasy zay andimbia. Manome toky aho monseigneur. Vita zay ny fifanomezan-toky a ho an'ireto frera zay roso amin'ny larana madiankira fa lahara-pisoroana ambony ihany koa no mampirehetra fanoratena mandrakizay io ka ho adiadiana fatratra raha manana valiteny matotra amin'izany fahavononana izany a ireto diakra iroso hompirehetra ireto. Atulutuanahu ritumpu awabuni ritenandai manutulu. Atulutuanahu uvaruti mifudi uanau mandrakiza. Isoro fikia saku ritumpu befiti jilu besiata dimahata Chamizao, Suanzacao, Ifugu Teuti, Uanau Turi. Ry zanakay malalanay, alohan'ny andosonareo amin'ny laram-pirehetra, tokony ariarinareo amin'ny vahoaka fa tapa-kevitra ianareo. Andray izany raharaha zany koa sitrakareo ve ny andraikitra trany ny raharaha misorona eo amin'ny laharam-pirehetra mba ho mpiara-miasa azo antoka ho an'ireo iveka miara-mitondra ny eglizy tary mifanahy masina amana ny andeha hanondro ny tompo. Sitrako izany. Sitrakareo ve natanteraka ampitiavana ny fitandremana ireo asa lehibe nataon'i Kristy hanomezana voninahitra Andriamanitra sy hanamasina ny vahoaka kristianina araka amin'ny fomba mifandovana ao amin'ny eglizy. Sitrako izany.
sitrakareo ve ny andraikitra ny adidy hitory ny ten'andriamanitra hampalalany evanjely anazavany finoana katolika amin'ny toetramendrika sy feny fahendrena. Sitrako izany. Sitrakareo ve ny iray tena bebe kokoa isan'andro amin'ny Kristy pretra ambony indrindra izay nitolo tena ho antsika tamin'ny ray hosorona madio ary ny hanokana ny tenanareo amin'Andriamanitra miaraka aminy hamonjena ny olombelona. Sitrako izany ary ega ny Andriamanitra hanampy ahy. dia nantona ny eveka tsiraray avy ihany koa izy ireo toy ny teo aloha ifaraitana ny indray e marika izay famezatoko izay. Landry mametoko venao fanaja sy anaika sy andimby manome toka monseigneur. engany Andriamanitra andavorary zao asa lehibe santariny aminao zao. Stefan mametoko venao fanaja sy anaika sy andimby manome toka aho monseigneur. engany Andriamanitra andavorary zao asa lehibe santariny aminao zao. Jocelyn mametoko venao fanaja sy anaika sy andimby manome toka aho monseigneur. engany Andriamanitra andavorary zao asa lehibe santariny aminao zao. Flores mametoko venao fanaja sy anaika sy andimby manome toka aho monseigneur. engany Andriamanitra andavorary zao asa lehibe santariny aminao zao. Joseph mametoko venao fanaja sy anaika sy andimby manome toka aho monseigneur. engany Andriamanitra andavorary zao asa lehibe santariny aminao zao. Gérard mametoko venao fanaja sy anaika sy andimby manome toka aho monseigneur. engany Andriamanitra andavorary zao asa lehibe santariny aminao zao. Eugène mametoko venao fanaja sy anaika sy andimby manome toka aho monseigneur. engany Andriamanitra andavorary zao asa lehibe santariny aminao zao. Wenceslas mametoko venao fanaja sy anaika sy andimby manome toka aho monseigneur. engany Andriamanitra andavorary zao asa lehibe santariny aminao zao. Odilon mametoko venao fanaja sy anaika sy andimby manome toka aho monseigneur. engany Andriamanitra andavorary zao asa lehibe santariny aminao zao. Bruno mametoko venao fanaja sy anaika sy andimby manome toka aho monseigneur. engany Andriamanitra andavorary zao asa lehibe santariny aminao zao. manome toka aho monseigneur. Bruno mametoko venao fanaja sy anaika sy andimby engany Andriamanitra andavorary zao asa lehibe santariny aminao zao. manome toka aho monseigneur. Odilon mametoko venao fanaja sy anaika sy andimby Roland mametoko venao fanaja sy anaika sy andimby manome toka aho monseigneur. engany Andriamanitra andavorary zao asa lehibe santariny aminao zao. Fidèle mametoko venao fanaja sy anaika sy andimby manome toka aho monseigneur. engany Andriamanitra andavorary zao asa lehibe santariny aminao zao.
Paul manome toky ve anao fanaja sy anaka zay andimby ahy manome toky aho monseigneur. engane Andriamanitra andavirary zao asa lehibe santariny aminao zao. Eli manome toky ve anao fanaja sy anaka sy andimby ahy manome toky aho monseigneur. engane Andriamanitra andavirary zao asa lehibe santariny aminao zao. Thierry manome toky ve anao fanaja sy anak'asa zay andimby ahy manome toky aho monseigneur. engane Andriamanitra andavirary zao asa lehibe santariny aminao zao. Régis manome toky ve anao fanaja sy anak'asa zay andimby ahy manome toky aho monseigneur. engane Andriamanitra andavirary zao asa lehibe santariny aminao zao. Matukile tumpu manukatena wazimandakiza sambatiza matukile tumpu manaravuna efuni ede mataru sambata raye wambinana mataru sambata otupu la signorina Siratena, Tatewanina, Utupu, Ambatiza, Matukia, Zitupu, Manukatena, Wazimandakiza, Sambatiza, Matukia, Zitupu, Fengaravona, Nifuni, Nitini, Zainekena, Detuni vulamena atewanilana utupu ni asizaya tau e asaderi maina atewanilana utupu samatiza matukia zitupu manukatena wazimanakiza samatiza matukia zitupu emaravuna nifuni ende Niken tol malagasy fa zava-mahery ny tsodranorazana fa zava-dehibe tokoa antsika ny tsodrano lanitra. Isika menakavy mihitsy no hiaraka hitalao amin'Andriamanitra ary hitalao ny vavaky ny olo-masina ho an'ireto nanokatena ireto amin'izao litany izao. Ndeha ary isika ry kristianina avana vavaka amin'Andriamanitra ray mahefany zavatra rehetra ka engany izy mpitsimbona androtsaka amin'ny fahasoavany tsodranony amin'ireto mpanompony zay keny ho raisina eo amin'ny laharany diakra sy pretra ireto. Mandritra ny litania dia mitsangana isika menakavy esorina ny satroka ary piana ny elo.
masina mariren'andriamanitra ahoana masina misely arakanjely masina gabriely arakanjely masina rafaely arakanjely masina Joseph masina Joany Batisto masina Perasipolio masina Apostolio masina Andreo masina Etienne masina Laurent masina Ignace tany Antiochio ianareo ry masina Vianesio masina Feliciteo Madeleno masina Augustin masina Benoît ianareo masina Bernardo masina François Tamo Assisio ianareo masina Ambroisio masina Ignace tao Loyola Vincent de Paulo masina Jean de Mataro masina Jean-Marie Vianney masina Antoine masina Teresa Jesus Azakelio masina Dominico Avlicio masina Cecilo masina Landrio masina Regisio masina Thierio masina Odilon masina Zosleo masina Fidelo masina Elio masina Geraro Tuanyo masina Wenceslasio masina Etienne masina Bruno masina Florazio masina Rolando masina Alao masina Bosco Yanare masina Cleo masina François masina Daniello
Rimasta Feliciano Rimasta Oliviero Rimasta Remo Rimasta Honoreo Rimasta Rodolfo Rimasta Jean de Diego Rimasta Pascalo Rimasta Odon Rimasta Arseno Rimasta Jacques Berthieu Raphaël Sabato Pierre Jean Bézimoul Sabato Victoire Somana Rivoul Sabato Lucien Boulvasoul Sabato Ewa Piana Tamasun Tupo Nariure Tulumasun Tupo Via Manat Javi Maluna Sitakau Nyapatam Fivavana Masina Ni Papa Sineveka Ayopa
panao raramasina rehetra miantaminao izary tompo eno ivavaka mitalako Usitakawani amefadriapalemana Zivira sapuni vaokaretra Irani usitakawakairianaretra Siapatranai amfanumpunanao Usitakawane tudrano ireto vovidinao Si anome azo ireo ny fahasoavana ilainy rehetra Ekane usitakao ny tudrano sy anamasina Ary anokanazy ireo anao Miantaminao izary tompo eno ivavaka mitalao Miantaminao izary tompo eno ivavaka mitalao Ianao ry Kristy zanak'Andriamanitra velona Ametrahanai izany vavaka izany Miantaminao izany tompo eno ivavaka mitalao Fangatana ye Kristo Ekeu fangatana Ary Andriamanitra ray mora fo Ianao ny vavakay Ary tsahay amin'reto mpanomponao ny tsodrano fanahy masina ka azon'izy ireo ny fahasoavana mahapretra sy diakra araka ny laharana irisoany avy amin'izay omboanao soa sesehena hatramin'ny faran'izy ireo amin'ny alalan'i Kristy tomponay dia tonga eo amin'ny fotoana fanamasinana manokana an'ireto diakra tsika mianakavy a dia mametra tanana amin'ireo voafidy diakra tsirairay avy ny eveka fametra tanana anisan'ny lovam-panato amin'ny fiangonana io mandavorary ny ambaratonga mpahefana mampita ny fahasoavana ilaina entina manatanteraka ny iraka ary mandrotsaka feno ny fanomezana fitony fanahy masina amin'ireo zay ho amasinina
ao anatin'ny fanginana tanteraka no hiatriantsika an'izay fametrahan-tanana ataon'ny évêque amin'ireo diakra izay. Vavaka moa no atao ao anatiny izany fametrahan-tanana izany. Marina fa ny évêque telo mirahalahy no mametra-tanana azy ireo, atsika tsy mahita ny sary any an-tokantrano. Ho an'izy 12 mirahalahy dia samy ny fidy izay teny manentana azy ireo amin'izao fiantsoan'Andriamanitra azy izao. Ho an'ny frère Charles moa dia hoe manamasina ny tenako azy ireo mba ho hamasinina amin'ny fahamarinana koa izy izay avy eo Ambohimanandray feno arivo. I manda miaranjo Angelo kosa va niara-malaza Ambomiadana dia ny fidiny hoe eny matoky Andriamanitra izay miantso antsika hiray amin'izany amin'ny Korintiana voalohany toko voalohany 9:9. I rafidy manatso Jean avy ao mahazo arivo hiazo lava dia ny fidiny hoe matoky mitsangana fa antsony ianao. Avy ao amin'ny vaovao mafaly ny soratany Masinda Marika. I rakotoary-manana Jean Etienne avy amin'ny fiadanana tsara faritra dia ny fidiny hoe inty aho irao aho. Ho an'ny rakotoary San Tojony Alain Joël avy amin'ny Antanety lava Behenjy dia ny fidiny tena avy ao amin'ny soratany Masinda Paul hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Ho an'ny rahalahy fetra Jean Bosco Fenso avy any Antanety lava Behenjy dia ny fidiny hoe izay mitoetra ho amiko sy toerako no mamoa be. Anaovana ivavaka fanansinana an'ireto Iroso diakra isika mianakavy izay mipetraka iangaviana mba hitsangana esorina ny satroka ary piana ny elo. Avy hatreo izay fa mianta aminao ry Andriamanitra mahefany zavatra rehetra, mpanome zoa makasina, mpitsinjara ny ambaratongam-pahefana sy mpanome ny andraikitra amin'ny asa isan-karazany. Tsy miova ianao, nefa manavao ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny teninao sady herinao ary fahendrenao, dia Jesosy Kristy zanakao tomponay. Omaninao amin'ny fitondranao efa nisy hatrizay ny zavatra rehetra, ary omenao amin'ny fotoana ilana azy avy. Ary izay eglizinao, ilay vatany Kristy, sady amira-pirata ny fahasoavanao samihafa avy any an-danitra no mitambatra ho vatany iray ampiraisiny ny lalàna tokana, ka ataonao miamaro sy miely ampitombony ambaindainy ny eglizinao, ary ny asa anatanterahany ny andraikitra masina naorinao tamin'ny ambaratonga telo misy ny évêque sy ny pretra ary ny diakra tomponao izay miezaka abe voninahitra ny anaranao. Fa ireo levita voafidy hatramin'ny voalohany anatotosa ny raharaha ao amin'ny tabernakla masina mahazo ny tsodrano raikitra olovany araka ny fandaranao hatramin'ny mandrakizay. Koa tamin'ny fanombohan'ny eglizinao, reo apôstôly ny zanakao notarian'ny fanahy masina, ny fidy olona fitolahy tsara laza, anampy azy amin'ny raharaha andavanandro mba ahafahany izy apôstôly mivavaka bebe kokoa sy mitory-teny. Ary ireo lehilahy voafidy kosa izay anaovany fivavahana sy ametrahany tanana no nanakina ny fitantanana ny sakafo sy ny fananana imbonana. Koa ireto mpanomponao ireto kory iray mianta aminao zay mba jereo amin'ny fotony fahatokanay mitalao aminao ho diakra anompanao eo amin'ny hotely masina. Mianta aminao zay riraha io ary tsay amin'izy ireo mifanahinao masina mba ankery azy amin'ireo fanomezana fito
anatoto izany antsakany sy andavany ny raramasina iandraiky etany. Amirapiratra eo amin'ny toepenany aneny didinao ka ho voatahiry akatahaka amin'ny fahadiovana asehony ny vahoaka masina. Arahany aneny marina torony eritreriny ka hijoro ho maro toerana lalandava ao amin'ny Kristy izy. Ko ety an-tany izy akatahaka ny zanakao izay tsy tonga ho topoina fa tonga manompo ka homendrika anjaka miaraka aminy an-danitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, izay Andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao amin'ny fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Dia ho salorana ilay famantarana manokana mahadiakra ary ireto voafidiny dia ny ataolona izany izay tsofindrano manokana anomboan'ny raharaham-pahanimpona any raha ny eglizy azy, anaovana isaky ny hitarika fivavahana, manampy ny rehetra amin'ny lamesa ary salorany ihany koa rehefa mizara ny sakramenta saza azy izy ireo. Mandritran'izany nandredonantsika ny hira entony diokako mianara amiko fa malemy fanahy aho ka hita fiadanany ianao.